Salamadolo io andondrera ho resahana ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mbola tany-tandalana ve i Madagasikara hoy ny mpanara-baovao satria namoahana filazana fikarohana ny ben'ny tanàna ny Soalala Mohamady Sheikh. Any Toamasina tratehaka ilay ramatoa sipa ny mpangalatra akoho. Ilay rangahy tafatsoka ny bata ny akoho maromaro. Ramatoa iray izay notsatohany zanadrahavaviny tamin'ny antsy. Ireo no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisa sy tao antaotagasy. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndawary. Mbola tany-tandalana ve i Madagasikara hoy ny mpanara-baovao. Nisy ny filazana fikarohana izay navoaka ny zandary eo anivon'ny sampanana misahana ny Hilika Bevava ao Mahajanga tamin'ny andron'ny Sabotsy 14 Septambra hariva teo. Ny anaran'ny ben'ny tanàna ny Soalala Mohamady Sheikh sy ny rahalahiny Said Sailani izay kandidata amin'ny fifidianana sombamboaka farany teo iny tao Soalala no namoahana ny filazana fikarohana noho ny fandrahonana ho faty sy fanalambaraka. Milaza nefa ireto voatondro amin'ny filazana fikarohana ireto fa endrikendrika fanakanana sy fampitahorana azy ireo indrindra ny ben'ny tanàna Perinasa Mohamady Sheikh mba tsy hirotsaka ho kandida intsony no antony namoahana ity filazana fikarohana ity. Tondrony ireto voalaza anarana ireto fa fanalambaraka azy ireo ny zava-miseho amin'izao araka ny fanazavana nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety izay nifandray tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny Antso Antarby. Tsy mbola nahazo taratasy fiantsona mahakasika io raharaha voalaza io izahay ka somary gaga ihany mahita avy hatrany taratasy filazana fikarohana hoy ny fanazavana izay noentin'izy ireo. No esorina tao amin'ny pejin'ny FB CRNG Mahajanga taoriny namoahana azy ihany koa ilay filazana fikarohana. Io ny fanazavana izay noentin'ny mpanao gazety Crépin avy ao Mahajanga izay nanaraka akaiky sy nanao fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha ity. Manontany tena araka izany ny mpanara-baovao. Mbola tena tany-tandalana ve i Madagasikara? Nanamarika ny ben'ny tanàna ny Soalala Mohamady Sheikh fa fantatra izy ireo ny olona ambadika izao raharaha izao. Arahantsika eto ara ny mety ho tohiny ity raharaha ity satria tena toy ny tongotra vakivaky ity raharaha ity sady maharary no mahamenatra. Araka izany dia tsara hatrany ny manamarika fa voararany lalàna ny endrikendrika fanalambaraka olona tahaka an'izao ary mety mahavoasazy izany raha toa ka tsy ananana pirofo ilay zavatra hitoriana sy ampangana olona izay. Mbola any Mahajanga hatrany tao Antsahabingo tao Mahajanga tao roalahy ny sandoka ho zandary nakavolabe sy entan'olona ary voasambotra. Mialokaloka ao ambanin'ny andraikitra maha andro masopokon'olona ireto roalahy ireto rehefa manao ny asa ratsiny ary mbola namoaka karatra maha andro masopokon'olona ny iray tamin'izy ireo rehefa voasambotra ny zandary. Tratra Ambodiomby teo ampanerena mpivarotra hanome volabe azy ireo ny antoandrony Sabotsy 7 Septambra 2024 lasa teo iny. Mpivarokazo sy mpivarotra harona fandresitra teny Antsahabingo no niharany herisetra fanararaotana fandrahonana ary nahazon'izy ireo volabe sy arina fandresitra tamin'io Sabotsy io. Raha amin'ny alina no miasa ny andro masopokon'olona amin'ny antoandro izy roalahy no milatsaka mandrahona sy manery ireo olona hanome vola amanetsiny ka nisy nahazon'izy ireo 4 ariary, 9 ariary ary na fandresitra 8 gony sy ny sisa rehefa natambatra manodidina ny 3 tapitrisa mahery ny vola izay efa azon'izy ireo. Mody misava taratasy no hanombohan'izy ireo ny asa ratsiny. Taratasy ny lakana na taratasin'ireo entana entin'ny lakana izay hazo sy sarbon hatramin'ny olona tratran'izy ireo manao maloto tereny handoha volabe ka rahona ny raha vao tsy manome. Mandritra izany no isamboran'izy ireo hanonona ny hozandary sy handrahona ny olona ho tifirina ary hanereny ireo olona sendra azy ireo
andoa volabe. Fantatry izy ireo tsara fa avy any ambanivohitra lavitra ireo mpitondra entana sy mpitondra lakana ka matahotra vao maheno azy ireo mitonona ho mpitandro filaminana. Nosambora zandary avy any brigady Port Mahajanga ireto olon-dratsy ireto ary natolotra fampanohavana taorian'ny fanadihadiana. Tena ilaina ny tana maro ny fandriampahalemana ary hamporisihana ny olom-pirenena rehetra tsy fialokalofan'ny olon-dratsy kosa nefa ireny lamina fampandrina fahalemana ireny ary tsisitsitsy amin'izany ny zandarmaria am-pirenena. Ninninona ny fanazavana dia tsy azo atao ary tena voararana lalàna ny misandoka andraikitra sy misandoka anaran'olona na ihany koa asan'olona izany ary mahavoasazy sy mampigadra izany raha toa ka tratra. Mbola ao anatin'ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay hatrany tany Toamasina tany tratehaka ilay ramatoa izay sipany mpangalatra koho. Tao Analakninina hopitaly be Toamasina no niseho ity trangana halatra koho ity ny maraina sabotsy 14 septambra tokony ho tamin'ny 10 ora maraina mahery teo. Lehilahy sy vehivavy izay heverina ho mpisipa no ampangain'olona ho nangalatra akoho tratehaka ilay ramatoa kely ary mbola teo ampelantanany ny akoho roa izay no heverina ho nangalarina izy ireo. Tafatsoka na tafaporitsaka kosa ilay lehilahy izay niaraka taminy ary nitondra ny akoho maromaro nangalarina izy ireo araky ny loharanom-baovao izay avy any Toamasina hatrany. Marina fa tovavy kely izay mbola tena tanora kely ity tratra nangalatra akoho ity ka tokony tovavy havita hiasa tsara fa tsy tokony hangalatra tahaka an'izao. Aleo ihany miasa fa tsy tsara ny mangalatra. Raha mbola tanora sy mahavita dia manaova mafy fa ny halatra tsy mitondra makaiza raha tsy any am-ponja hatrany. Mbola ao anatiny izay resaka ny tsy fandriampahalemana izay hatrany moa satria izay no ompanantsika bebe kokoa ato anatin'ity video ity. Ramatoa iray izay notsatohany zanadrahavaviny tamin'ny antsy ka maratra mafy ary manaraka fitsabonana ao amin'ny hopitaly ao Manakara amin'izao fotoana izao. Raha araka ny fanazavana dia nisy ny famalina teo amin'ity ramatoa ity sy ilay zanadrahavaviny. Rehefa natory ilay ramatoa dia notsatohany ilay zanadrahavaviny tamin'ny antsy. Rehefa naratra ilay ramatoa dia lasa nandositra ilay zanadrahavaviny. Naratra mafy araka izany ilay ramatoa ary tapaka hatramin'ny lelany. Sarotra ny fitsaboana hoy ny dokotera ary tsy vita ao an-toerana izany. Mbola tsy mahatsiaro tena ilay marary ao amin'ny service d'urgence tamin'iny androny 13 septambra iny izay ao amin'ny hopitaly Manakara ao moa ity marary ity ka mangataka fanampiana ny zanany satria tsy misy eo am-pelantanana na dia sakafo hohanina aza. Mampalahelo ny tranga tahaka nitony satria ny havana ihany ve no hamono ary tena hafaty raha izany havana izany no hamono satria olona itokisana izany ka ninninona ny fanazavana raha ny lalàna izany fikasihan-tanana sy fandratrana olona izany ary ny famonon'olona raha teo moa dia tena mampigadra ka entanina hatrany ny tsirairay mba ho tony ninninona ny disadisa izay misy eo aminao sy ny manodidina anao. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dininy milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tao gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.